Amaky ny teninao izay ry Tompo, koa diovy ny saina sy ny foa mampanainay, mba ahaizanay mandray tsara izany, ka tonga nay anaiky tariny fanainao, ahatanterahanay ny sitraponao. Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo. Alahady fahatelo amin'ny Trinité anio. Ny soratra masina voalahatra ho vakiry araka ny perikopa. Fanekena taloha boky ny Isaia mpaminany. Isaia toko fahasimy amin'ny 50, ho vakiana manomboka amin'ny andininy fahafito ambin'ny folo. Ny akanjo fahamarinana tahaka ny akanjo fiarovan-tratra izy, ary fiarovan-do famonjeny no teo amin'ny lohany. Ary ny akanjo famaliny izy, eny, nandray ny fahasaro-piaro akanjo ivelany izy. Araka ny asa nataony ho amalihany, dia fahatezerana mirehitra ho an'ny fahavalony, famalina ho an'ny rafiny. Ary ny nosy dia ho valihany tokoa. Ary hatrany andrefana dia atahotra ny anaran'i Jehovah ny olona, ary ny voninahiny hatramin'ny fiposahany masoandro. Ary ny viaviny dia ho toy ny rano mari, ampandehan'ny fanahin'i Jehovah. Dia izy mpanafitra ho tonga ny Ziona, ho amin'ny Jakoba izay miala amin'ny fahadisoany hoy Jehovah. Raha izaho, dia izao ny fanekeko aminy, hoy Jehovah. Ny fanahiko izay ao aminao, sy ny teniko izay nataoko teo am-bavanao, dia tsy hiala amin'ny vavanao, na amin'ny vavan'ny taranakao, na amin'ny vavan'ny taranakao, hatramin'izao ka ho mandrakizay, hoy Jehovah. Hotohizana ho amin'ny fanekena vaovao, taratasy nosoratan'i Paoly Apôstôly ho an'ny fiangonana tao Roma. Romanina toko 9, ho vakiana manomboka amin'ny andininy 10. Ary avy amin'izany no anakinana ny toro-teny. Fa izay araky ny nofo dia mihevitra izay zavatry ny nofo. Fa izay araky ny fanahy kosa mihevitra izay zavatry ny fanahy. Fa ny fihevitry ny nofo dia fahafatesana. Fa ny fihevitry ny fanahy kosa fiainana sy fiadanana. Satria fandrafinan'Andriamanitra ny fihevitry ny nofo. Fa tsy manaiky ny lalàn'Andriamanitra izy, sady tsy hainy akory izany. Ary izay ao amin'ny nofo dia tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra. Fa ianareo tsy ao amin'ny nofo, fa ao amin'ny fanahy, raha ny fanahin'Andriamanitra no mitoetra ao anatinareo. Fa raha misy kosa tsy manana ny fanahin'i Kristy, dia tsy azy izy. Fa raha Kristy no mitoetra ao anatinareo, na dia maty any aza ny tena noho ny ota, dia fiainana kosa ny fanahy noho ny fahamarinana. Ary raha ny fanahiny izay nanangana an'i Jesosy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo, dia izay nanangana an'i Kristy Jesosy tamin'ny maty no hamelona ny tenanareo mety maty amin'ny fanahiny,
izay mitoetra ao anatinareo. Ho faranana ao amin'ny filazantsara-masiny araka ny Marka 3:13 ho vakiana manomboka amin'ny andininy voalohany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary no niala teo an-kianjan'ny tempoly Jesosy dia hoy ny mpianany anankiray taminy: "Mpampianatra, akory ireto vatsy sy rafitra ireto?" Ary Jesosy nanao taminy hoe: "Hitanao va ireto rafitra lehibe ireto? Tsy avela izy vato hifango eto ka tsy horavana." Ary raha mipetraka teo amin'ny tendrombohitra Olive tandrifin'ny tempoly izy dia nanontany azy manginginy Petera sy Jakoba sy Jaona ary Andre hoe: "Iazao aminay, savina no misy izany, ary inona no famantarana rehefa tonga izany rehetra izany?" Ary Jesosy nilaza taminy hoe: "Mitandremo, fandrao izy hamitaka anareo. Fa maro no avy amin'ny anarako anao hoe izany ho izy, ka maro no voafitany. Fa izy firenena hitsangana, hamely firenena, ary izy fanjakana hitsangana, hamely fanjakana. Ary izy horohoro-tany any amin'ny tany samihafa, sady hisy mozary. Izany no fiandohan'ny fahoriana. Fa mitandremo ianareo, fa atolotra amin'ny Sinejiona, sy ho kapohina ao amin'ny sinagoga, ary hitsangana eo anatrehan'ny mpanapaka sy ny mpanjaka noho ny ampy ianareo vavolombelona aminy. Ary ny firenena rehetra tsy maintsy hitorina ny filazantsara aloha. Koa raha mitondra anareo atolotra izy, dia aza manara teo izay nolazainareo. Fa izay teny omenanareo amin'izany ora izany no lazainareo. Fa tsy ianareo no hiteny, fa ny fanahy masina." Masina ny tenin'ny Tompo.